Amen. Miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Androany dia ny alahady 17 ny volana Jolay 2024. Arivavakantsika miatrantsika ny fotoana sy ny famparezana izay ho arahantsika. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, miantso ny anaranao indray izay ankehitriny, mitera mamay voninahitra anao ary mankalaza anao. Misaotra anao Tompo satria tsy miovy ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mihaino vavaka, miaraka aminay mandrakariva ary eo aminay mandrakariva. Ka zany no anton'izao fotoana izao indray mbola ifampaherezanay, ifampizaranay ny sitraponao. Aoka tsisy ambara fa tsy ny teninao, aoka tsisy feonay koa fa tsy ny feonao, dia mitenena araka ny fombanao Tompo, mba voniko iaino izay. Mangataka anao fanahy masina, foano izay tsy anao rehetra, esory izay tsy anao rehetra amin'izao fotoana izao, fa ianao ny teny, dia aminaranao Jesosy Kristy no vanayzany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny fahaisana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ny fanahy masina ao amintsika mandrakariva ry havana. Faly ny tenanay raha tonga indray ifampahery amintsika amin'izao andro ifampizarana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika dia ao amin'ny Salamo, bokin'ny Salamo 130:100. Ovakitsika manontolo izy, satria izany dia ho sady fampianarana antsika, fampaherezana antsika zoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ovakitsika manontolo ny Salamo 130:100. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Amin'ny soramandry, fankalazana an'Andriamanitra izay mahalana ny zavatra rehetra sady manerana izao rehetra izao. Ho an'ny mpiventy hira, salamo nataon'i Davida. Tompo, efa nandinika ianao ka malala ahy, ianao no malala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika aho ny toetro, na mandeha aho na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Tompo. Manodidina ahy eo ivohako sy eo anatrehako ianao, ary apetrakao amiko ny tananao. Fahalalana mahagaga ahy loatra izany, eny avo loatra ka tsy tsatro. Aiza no ialako amin'ny fanahinao, aiza no andosirako, tsy eo anatrehanao. Na dia miakatra ny an-danitra aho dia any ianao, ary na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako aho zao, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina aho mba hitoetra any amparan'ny ranomasina, dia mbola entin'ny tananao ihany aho, na dia any aza sy azon'ny tananao ankavanana. Ary na dia hoy izao aza, aoka ny maizina anarona ahy, ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina. Tsia, fa ny maizina aza tsy mahamaizina aminao, fa ny alina dia mazava toy ny andro ihany, ka sahala ny mazava sy ny maizina. Fa ianao no nahary ny voako, namolavola ahy tao an-kibon-dreniko ianao. Iteranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ny tenako tsy miafina taminao, fonona tao amin'ny miafinao, ka noforoninao izy endrika tamin'ny tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahita ahy, na dia fony tsy mbola ary fady aza aho, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Fony tsy mbola nisy, na dia iray akory aza. Endre zavatsoa amiko indrindra ny hevitrao, Andriamanitra, akory ny hamarony nisany. Raha nisa azy aho, dia maro isa lavitra noho ny fasika izy,
raha mifoha aho dia mbola aminao ihany, ary inganao mihitsy ny ratsy fanahy Andriamanitra, ary miala amiko ianareo mpandatatra. Dia izay manonona anao hoento mamitaka Tompo, eny ny fahavalonao izay manonona anao foana. Tsy hankahala izay mankahala anao va aho Tompo? Sy ho tezitra amin'izay mitsangana anohitra anao? Dia halako marina tokoa ireny, efa fahavaloko ireny. Dinio aho Andriamanitra, ary fantaro ny foko, izaho toetra aho, ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory ato anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Amen. Zay ny vakiteny Salamo 5:7. Fantatsika tsara io ny Salamo raha mijery kely eo aloha eo dia misy indrindra amin'ny 7:7 dia ny Salamo izay ohatrany hoe faniratsirana natao hoe natao fanaovana tsinitsinina ny zanak'Israely izay tratra tany Babilôna. Tany Babilôna izy dia nitenenina mihitsy hoe ozy ny fahavalony izay ny nahasambotra azy, zany hoe mbanao hira kely zay fa tianay le hira fanaonareo tany Jerosalema reny. Dia ozy hoe nahoana ny ahafahanay manao hira nefa zay ary ty babo. Zany hoe rehefa ao amin'ny tratry ny fahavalo dia tsy misy enatra intsony ny fahavalo, fa dia manao izay tiany ataony. Tsy mijery anao izy hoe malahelo ve ianao, faly ve ianao, fa efa azo ianao dia asainy manao izay tiany. Zay dia fampatsivana kely amintsika fa lavitra n'Andriamanitra, satria lavitra ny Jerosalema tamin'izany zareo, dia tahaka ny hoe lavitra manakaiky ny fahavalo, ary efa eo amin'ny fahavalo. Fantatsika moa zany ny fahavalo hatramin'izay fampianarana atao fa ny devoly zay mitady hamotraka antsika eo amin'ny potsika, dia andavatsika manala ilay fahalalana ao anatintsika ao. Indrindra zany tsika izay kristiana efa mahafantatra fa ianao raha mbola tsy nahay mifantatra n'Andriamanitra mihitsy ianao dia ho hitantsika eto zany arak'ilay lohateny soramandry amin'ny Baiboly kato hoe fankalazana n'Andriamanitra. Zany hoe tsy mankalaza n'Andriamanitra toy le tany Babilôna tamin'ny fahababoana intsony, fa tena hoe ianao mihitsy ny mankalaza rehefa fantatrao mihitsy le Andriamanitra, hoy izy hoe izay mahalala ny zavatra rehetra sady manerana izao rehetra izao. Raha vakina manontolo io Salamo io dia efa mazava tsara ihany ny tian'ny ten'Andriamanitra ambara. Davida moa eto zany no niteny tamin'ity nanoratra an'io. Fantatry Davida tsara ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Zay zany tsara fantarintsika ihany koa hoe iza no tokony hoe ho say mahafantatra sy mahalala ny tena hoe fahefan'Andriamanitra dia ny olona tahaka ny Davida. Mbola hitantsika eo ny ohatra ny Joba rehefa avy eo ahoana koa ny nataon'ny Joba tamin'ny izy nanambara ny fahefan'Andriamanitra. Fa Davida fantatsika tsara tsy vao zao hoe efa lehibe izy na efa mpanjaka izy vao hoe tena hoe nafantatra n'Andriamanitra na efa nanao ny salamo be da be tony, fa mbola zaza izy dia efa niaina niaraka tamin'Andriamanitra ary nifankazarany tsy toy ianao izy dia hiadana. Efa mifankazatra tamin'Andriamanitra izy tamin'ny fahazazany, fantatsika tao mpiandry ondry ary izy, zany ny asany mena azy. Fa fantatsika ny fivoarana sy ny fahasoavana men'Andriamanitra azy rehefa niaraka tamin'Andriamanitra mandrakariva izy. Ary teto izy dia nanambara ny fahalebiazan'Andriamanitra. Hoy izy hoe Tompo, efa nandinika ianao ka mahalala ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinika ao ny toetro, na mandeha aho na mandry, ary fantatro tsara ny alehako rehetra. Eo aoriana kely eo ary izy mbola miteny fa mbola tsy ary izy dia efa fantatr'Andriamanitra.
170. Fa ianao no nahary ny voako na mbola volahy tao an-kibon-dreniko ianao. Dia izay nahatonga anazy tonga dia nitoy eo ambany hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao. Lasa matahotra mihitsy ary. Fa mahafantatra ny fahefan'Andriamanitra zany tsika, mahafantatra ny herin'Andriamanitra dia lasa matahotra. Tahaka ny Davida teo tena matahotra sy mahatalanjona, mampatahotra sy mahatalanjona ny fahefan'Andriamanitra ary mahagaga hozy izy ny asanao. Zay no iarahantsika amin'ny Davida eto. Misy toetra n'Andriamanitra manko, misy toetra n'Andriamanitra zany tsara fantatsika kristianina mihitsy, mba tsy salasalitsika, mba tsy herikerika foana amin'ny zavatra miseho amin'izao fiainana izao. Miverina foana zany zao araka ny daty izay nomena teo fa ao anatin'ny daty izay tena fisehoan'ny loza ara-boajanahary, ny doro-tanety, ny tondra-drano, ny fanafiana amin'ny firenena, ny famonoana, ny fankalana amin'ny ara-pivavahana. Dia noho ny tsy fahalalan'ny olona dia mifankahala sy misy ny ady, misy ny loza. Andrika misy miteny mihitsy hoe aiza izay Andriamanitra zany, aiza zany misy an'izany Andriamanitra zany, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra, maninona no avelany ho tanteraka izany. Fa izay zany ilay mila fantatsika ilay toetra n'Andriamanitra. Toetra n'Andriamanitra voalohany izay tsara ho fantatra ary malaza eo amintsika samy kristianina. Amin'ny teny frantsay moa tena tian'ny olona miteny azy hoe Andriamanitra dia omniprésent, omniscient, omnipotent. Rehefa tenenina amin'ny teny frantsay ohatr'izany izy dia somary taitra mihitsy tsika hoe inona no tena dikan'izany. Mbola tsy faheninay, misy olona mbola tsy zatra an'izay ary hoe mbola tsy faheninay indray zany fiteny zany na fahenintsika koa. Fa hoe omniprésent, omnipotent, omniscient, inona ny dikan'izany? Ilay Andriamanitra io dia Andriamanitra manerana izao rehetra izao. Zany hoe tena hitany amin'io Salamo 130 io dia manambara an'izany. Fa nandinika ianao hitanao ahako, na fipetrako na fitsangako dia hitanao manerana izao rehetra izao. Zany hoe tsisy miafina amin'Andriamanitra. Na hiafina any ambany ranomasina izy, na hiafina any amin'ny aizina, na hiafina ambany tany, naiza na eny amin'ny habakabaka aloha izy ny tenin'ny Davida eto, dia hitan'Andriamanitra izy. Zany hoe Andriamanitra manerana izao rehetra izao. Azontsika omena lohateny ary izao petraky ny fanahy masina eto. Hoe ny lohateny izay azontsika omena izao fampiarezana izao dia hoe Andriamanitra mahafantatra, Andriamanitra mahita, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Ilay Tompo Andriamanitsika io zany sady mahafantatra, fantany tsisy miafina aminy, nefa mahita ihany koa izy. Dia mbola tsisy miafina aminy koa zany, mahita ny masony izy, mahafantatra amin'ny saina, amin'ny fanahy, ary koa mahay ny zavatra hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zany no porofon'ny tenin'Andriamanitra amin'ity Salamo 130 ty, 130 ty. Tokony ahatra mihitsy, tokony ino, tokony atoko zany tenin'Andriamanitra hoe raha tsy mino ianao aloha fa misy Andriamanitra dia efa namany efa afaka aminao zany mitady hevitra hafa ianao hoe fangola famoretan-tsaina indray zany ataonareo zany, fa fampiononana fotsiny. Fa mila mino aloha isika fa Andriamanitra dia misy, Andriamanitra koa dia fanahy, Andriamanitra koa dia mihaino vavaka, dia mamaly vavaka koa. Ary araka ny teny eto Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra ary mahita ny zavatra rehetra. Araka ilay teny teo zany dia Andriamanitra dia manerana izao rehetra izao. Tsy misy an'Andriamanitra, hitany daholo ny zavatra rehetra. Ary ilay Andriamanitra koa dia mahafantatra ny zavatra rehetra. Zany ilay hoe omniprésent, omniscient, mahafantatra ny zavatra rehetra, na ny ao anatintsika, na ao anatin'ny saintsika, mandinika ny fo sy ny vo izy. Ary ny tenin'Andriamanitra efa nisy ny zaraina tao fa tenin'Andriamanitra dia manapatapaka ny taolana mihitsy sy ny tsoka
dia manova antsika, manova ny fiainantsika. Io tenin'Andriamanitra io dia Andriamanitra ihany. Any amin'ny Genesis toko voalohany ihany dia niteny teo amin'ny Andriamanitra, ary any amin'ny Jaona voalohany moa zany dia niteny hoe io teny io dia Andriamanitra ihany, ary Jesosy Kristy io teny io. Dia ilay Andriamanitra io mahay zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra mahay manova ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra ihany koa dia Andriamanitra tsy toa. Any Andriamanitra tsy toa zany dia manana hery, manana fahefana izay tsy voatohitry ny olombelona, tsy takatry ny olombelona. Dia mbola miverina ihany ilay fanontena teo, raha Andriamanitra tsy toa izy mahery, manana fahefana, maninona velan'ny tanteraka izao zavatra rehetra izao. Ina moa zany zavatra hoe fahoriana misy amin'ny fiainantsika, fa izay ilay hoe ny olona no saraka amin'Andriamanitra, niala tamin'Andriamanitra, mahatonga an'ilay hoe fa maninona no mieritreritra indray ny olona zany hoe maninona no mahavelon'Andriamanitra ao tanteraka ny zavatra rehetra. Fa Andriamanitra koa manana ny fahalalana na fahefana ara-moraly izay ahafahany manome ho an'ny olombelona no misafidy. Na misafidy ny olombelona hoe atoko tsara n'Andriamanitra, mino tokoa hoe fa ilay Andriamanitra ivavahana io dia tena mahay zavatra rehetra. Sa hoe mametra, izay moa zany tena atao hoe fakapanahy mihitsy, fakapanahy na hoe fahotan'ny olombelona. Za manokana dia tsatran'izay matetika. Mametra ny fahefan'Andriamanitra, efa ferana mialoha, hatreto ihany no hain'Andriamanitra fa ty efa homaniko dia hianatra tsara ako dia rehefa mahay tsara dia izao no fianarana ataoko, izao no asa ho ataoko, izao ny fandehan'ny fiainako, amin'izao daty no hanambady, amin'izao daty no hiteraka, amin'izao fotoana izao ohatran'izao no tokony ataoko. Efa ferana mialoha zany na tsika indray no azo tenena mihitsy maka ny toeran'Andriamanitra, satria mieritreritsika hoe haitsika ny zavatra rehetra. Dia mandalo ao an-tsaiko eto fa tena mandinika foana isaky ny mahita ny izay moa zany azo atao hoe aty apotony ihany amin'izao fotoana izao, amin'ny zava-misy ao Ukraine zany, amin'ilay fandarofana bomba ataon'ny zareo any Russie. Dia tena gaga ianao, tena fiainana anie zany, tena fiainana hoe milamina ao daholo ny rehetrarehetra. Ireo olona ireo dia mitady vola, miazakazaka, mitady iainany, misy ny hôpitaly, misy ny fianarana, misy ny varotra, misy ny banky. Fa tonga dia tenena fotsiny hoe manomboka izao dia ho avy ny Russia hanapotika anareo ka miala teo nareo. Zany hoe ilay zavatra nomaninao hatramin'izay na naorina hatramin'izay tonga dia ravaina fotsiny, tonga dia ajanona daholo na misy rehetrarehetra io angambany hoe mahazo tenena hoe na ny volanao any amin'ny banky any, na ny fanananao rehetra moa, ny fanananao moa zany dia voapotehany eo ny izay naharianao rehetrarehetra. Fa raha te ho velona ianao ka te hitazona ny aina dia miala teo. Fa raha ohatra ianao tsy mampanina anao hoe ho faty eo ianao dia misy olona moa zany manolo tena mihitsy hoe zahay tsy haly eto fa dia miala maty amin'ny fananana eto. Dia arak'izay teny izay hoe tena hoe inona mahatonga izay hoe sitrapon'Andriamanitra ve zany, avy amin'Andriamanitra ve zany, inona n'Andriamanitra manaiky manisy zany manao zavatra zany. Fa Andriamanitra manana fahefany, manana fahalalana, ary manana fombany. Tsy takatry ny saina araka ilay resantsika teo hoe ny zanak'Israely ary rehefa tao anatin'ny fahotana, tao anatin'ny niodina tamin'Andriamanitra dia natao babo, lasa ny baboina dia nalefa tany Jerosalema any Babilôna. Dia any indray ny fahavalony araka ny tenitsika teo maniratsiro amin'ny azontsika vakiana eo amin'ny Salamo 7:30 eo, mampafantatra antsika fa rehefa tonga ny fahavalo dia tena manao tsinitsinina ny tenantsika aloha, ary tsy manao tsinitsinina koa an'Andriamanitra izay ivavahantsika. Fanovizana kely ihany koa, ilay Andriamanitra tsy toa zany manana fahefana rehetra, manana ny hery rehetra. Dia ilay Andriamanitra manerana izao rehetra izao, ilay omnipresent zany, manerana izao rehetra izao. Tsisy miafina amin'Andriamanitra, izy ny anton'izao rehetra izao, izy manerana izao rehetra izao. Anankitelo amin'ny toetran'Andriamanitra ihany moa zany izay resantsika, izay fa betsaka ny toetran'Andriamanitra izay
izay ananany. Fa ireo telo ireo no mafey sady ny amin'ny hoe tetran'Andriamanitra. Andriamanitra dia ambony zavatra rehetra. Andriamanitra dia maharitra mandrakizay, maharitra. Izy le alfa ozy izy voalohany sady farany. Izy no ariana sy antony zao rehetra zao. Andriamanitra hatramin'ny voalohany ankehitriny ary mandrakizay. Zany dia toetran'Andriamanitra daholo zany. Ary misy ny toetran'Andriamanitra ara-moraly moa zany le araky ny toetra izay hoe Andriamanitra dia tsara, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia onena olona mamindra fo. Zany dia toetra ara-moralin'Andriamanitra tokony fantatsika ihany koa izay manaraka ny Tompo. Mandalo eo an-tsaina koa zany fanamasina no angatantsika araky ny efa nivavaka nataontsika teo. Mataontsika mivavaka hoe mifanamasina, midina, mitenena, manambara aminay dia ampatsiahivo ny fanamasina eto koa fa nakabeazan'ny olona. Ino moa mahatonga ny olona makany amin'ny hoe mpitsabo, psychologue na psychiatre na ohatran'izany hoe hitsabo noho ny ino moa teo ohatra hoe fahadalana na tsy fahaverezan-tsaina koa ohatra. Dia noho izay mihitsy, inona moa nataon'ireo mpitsabo ireo matetika raha tena za moa zany mbola tsy nakeo fa mahita ny fitantaran'ny olona sy ny amin'ny sinema ianao dia tsy zavatra ataony fa mihaino anao fotsiny izy. Mihaino izy dia vita izay dia mahafaka mivoaka ianao. Izay zavatra izay dia mitovy amin'ny izao zavatra ataon'ny David izao mihitsy hoe tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra, hitan'Andriamanitra, mahafantatra ny zavatra rehetra izy. Nahoana tsika no mandeha mitoky amin'ny olona. Izay moa zany ny olombelona matetika dia mitantara raha tsy avoaka amina olona le zavatra ao am-po dia tsy afa-po. Izay mahatonga ny hoe lasa mifosafosa na lasa hoe matoky olona koa. Lasa matoky olona tsika satria tiatsika zaraina aman'olona foana. Ary betsaka ny mpanararoatra izay averina foana fa tsy ny fizarana, ny alahelo sy ny fitondranam-bavaka eo anatrehan'ny mpiara-mivavaka, eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra, tsy izay akory ny ratsy. Fa le fahatokisantsika, le olona indray no tokintsika mihoatra an'Andriamanitra. Afaka mifampizaha tsika fa le olona iny azontsika tokiana fa tena hitondra hifampahery amintsika. Misy koa ny olona koa mieritreritra hoe rehefa entiny amin'ilay olona io dia izy nitondra an'ilay vavaka amin'Andriamanitra, lasa mpanelanelana an'Andriamanitra sy aminao indray zany izy. Aiza indray zany le Jesosy Kristy, izy no tena mpanelanelana, le fanahy masina no mpanelanelana antsika. Izay no tonga ny tenin'Andriamanitra ao Matio averina mandrakariva toko fahenina. Fa rehefa te hihaona amin'Andriamanitra ianao dia midira hozy ianao amin'ny efitranonao mangingina fa mirindranao fa izy hamaly anao amin'ny mangingina. Izay no tena resaka atao amin'Andriamanitra ary izay no tena atao hoe vavaka. Mila miresaka amin'Andriamanitra mangingina zany tsika ao amin'ny efitra ao mangina mihitsy. Ka izay no mila matoky an'ny tompontsika fa mahay zavatra rehetra izy, mahefa ny zavatra rehetra ary tsy tokony hatahotra ny amin'ny zavatra miseho amin'izao fiainana izao. Dia ho raisiko ny ao amin'ny Job. Amin'ny Job zany toko faharoa amby efapolo. Job toko faharoa amby efapolo ny andininy voalohany sy faharoa ihany vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Job dia namaly an'ny Tompo ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Eto zany dia mitohy amin'ny Davida ihany. Job rehefa namaly an'Andriamanitra eto dia dikan'izay niresaka tamin'Andriamanitra izy. Efa nafakazarana tamin'Andriamanitra izy. Ary Job io zany efa fantatsika ny tantarany aty amin'ny faraparan'ny bokin'ny Job moa ty fa tany aloha izy dia nanana ny zavatra rehetra nefa tonga tamin'ny fahoriana mafy. Ny fahafatesan'ny zanany, ny fananany, indrindra ny aretina mahazo anazy, ny fahabokany dia
rehefa niresaka tamin'ny olona zay le hoe miresaka amin'ny namana tena tianao ny mpanompon'Andriamanitra, dia inona no ataon'le olona na mety ny azy, mibebay ianao, misy fahotana nataonao tao, ratsy ianao fa ny zavatra tsy tanteraka ianao nefa Jôba raha vakiantsika ny alohany dia izy no amin'ny teny frantsay koa hoe intègre, tena hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary hitan'Andriamanitra tena tsara fa nasain'Andriamanitra lokasihan'ny satanako. Zay le misy fahefana zay tsy takatry ny saintsika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tsara amin'ny zavatra ataony. Zay le mila fahatokinan'Andriamanitra. Dia Jôba zany niresaka amin'Andriamanitra dia vao izy namaly. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Teto araka ny teny teo zany ny namany dia namety sy ny azy hoe diso ianao mibebay ianao fa izy tsy nety. Fantany tsara ny fahamarinana sy ny fahatsarahany teo anatrehan'Andriamanitra fa ny zavatra nifonany tamin'Andriamanitra avy eo tsy noho ny fahotany fa noho ny tsy fahatokinan'Andriamanitra zany sy ny famerana. Zay le ny ferana ny fahefan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra sy namety sy ny an'Andriamanitra izy noho ilay zavatra niseho tamin'ny fiainany. Tsy noho ny fahotany fa noho ny fanomezan-tsiny. Zay manko tsika rehefa miseho amintsika ny zavatra miseho rehetrarehetra tsy mitovy amin'ny filozofia ny lahatra sy ny anjara izy io fa Andriamanitra mihitsy no mahefa ny zavatra rehetra, anton'ny zavatra rehetra. Ka dia mila isika zany manao tahaka ny Jôba eto. David efa hitantsika teo aloha hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra. Hoe mila matoky an'izay ilay fahefan'Andriamanitra, fahaizan'Andriamanitra, fahitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ary tsy azo ferana ny fisainanao. Io zany mila fanekena, zay zany le hoe mila manaiky. Zay le finoana ihany koa mila manaiky fa hain'Andriamanitra mametra manakana ny zavatra rehetra ary hainy koa mahatanteraka ny zavatra rehetra miteny fotsiny. Zay le foana ny angatantsika hoe mitenena Tompo na asehoany voninahitra ao. Any amin'ny Exodosy any izy no miteny an'izany Mosesy hoe mila mba aseho amiko ny voninahitra ao. Rehefa miseho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra, mandrakotra antsika ny voninahitr'Andriamanitra, tahaka nandrakofany ny voninahiny teo amin'ny tendrombohitra rehefa Iona amin'ny Mosesy, dia nandrakotra ny tendrombohitra manontolo ny voninahitr'Andriamanitra, dia niseho ny fahagagana, niseho ny zavatra maro teo amin'ny tendrombohitra Sinay zany. Ka zay fahatokinan'Andriamanitra zay tokony ananantsika kristianina rehefa manaraka azy tsika. Fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra izy, mahafantatra ny zavatra rehetra, mahita ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra koa tompon'ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Dia tahaka ny Jôba sy tahaka ny David sika fa tsisy miafina amin'Andriamanitra ny fiainantsika ary hainy mametra sy manakana ny zavatra tsika na ny fisainantsika ary tsy azo ferana ny fisainanao. Zany hoe ny fisainan'Andriamanitra io manana ny fisainana izy izay tsy azontsika ferana amin'izay tiany ampiasaina azy fa tsika ny olombelona no matetika no tsy mino sy miala amin'Andriamanitra. Rehefa tafala amin'Andriamanitra tsika dia zay no miditra ny fahavalo. Misy fampianarana moa zay amin'ny finoantsika kristianina, kristianina manara-dia Kristy atsika, dia rehefa nidiovina ndroana ny devoly tao amin'ilay olona anankiray dia hatrany trano madio ihany koa io. Ka rehefa tsy misy fanahy masina, rehefa tsy mifanahy masina no mitoetra eo dia ny devoly raha ray izy nroahana tao izy ny ten'Andriamanitra dia fito izy no miverina iny, raha anankiroa zany izy dia 410. Ka ny dikan'izay mila mametraka ny fanahin'Andriamanitra ao amintsika. Ho feno ny fanahy, zay le teny foana hoe teny feno fanahy, tokony ho feno ny fanahy isika mba tsy ny satana sy ny devoly ny toetra ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fotsika indrindra ao anatin'ny fanahintsika. Ka zay tenin'ny Jôba sy tenin'ny David zay zay fampianarana ahafahantsika mitoky amin'Andriamanitra
fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Any amin'ny Matteo 7:17 izy dia miteny hoe na ny volondohantsika ary dia vao isany. Iza ny vonona anisan'ny volondohan'olona zany. Fa hitan'Andriamanitra zany ary fantatry ny tenin'Andriamanitra zany fa na ny volondohantsika ary vao isan'Andriamanitra zany hoe tsisy mahasakana ny sitrapon'Andriamanitra. Efa nivakiantsika manontolo moa zany le Salamy 5:7 teo, zay mahatonga anazy famerina azy tsony hoe verenina vakiana indray ny andininy tsiraray avy, fa tena mafeny hoe hoe Andriamanitra dia mahafantatra, Andriamanitra dia mahay, Andriamanitra dia mahita ny fiainantsika sy izao rehetra izao, manerana izao rehetra izao. Ny fanomezan-toky ngamany ahafahantsika hifampizara dia tahaka ny ao amin'ny Romanina 9:9 vakiantsika manomboka amin'ny 1:130 ary ngamany izay mba ka hatramin'ny 9:30 farany. Hoe ahoana tokoa zany ny tena fahafantarantsika rehefa manana an'Andriamanitra io. Andriamanitra araka ny tenintsika teo, Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ny teny dia izy avy Jesosy Kristy any. Rehefa manana an' Jesosy Kristy tsika ho tompo sy mpamonjy, nandray an' Jesosy Kristy ho zanaka hoe tena hoe mivelona ao anatintsika. Ny fanahy masina rehefa natao batisa dia nandray ny fanahy masina, batisa ny fanahy masina ihany koa, dia manana fanantenana sy fahatokiana hatramin'ny farany fa Andriamanitra mahay, Andriamanitra mahafantatra sy Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra ivavahantsika sy ilay Jesosy Kristy izay arahantsika. 1:30 amin'ny Romanina 9:9 zany bakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampangan'ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo an-tanana ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva, toy ny ondry ny vonoana no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Alleluia, alleluia, amen. Dia manaraka indray tompoko, raha sitrapon'ny tompo, raha mbola tsy miverina ny tompo, dia mbola eo ntsika amin'izao fampiarezana izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.